Ravalomanana no tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io, ary izy mamono atsika ifitondran'ny Rajoelina iny hoe tsy matanjaka be araky ny ataony amin'izao fotoana izao raha tsisany Ravalomanana miaraka tsikovakomba aminy. Tsara ka tsy haiko inona indray mbola azo kaoziny lisany tinima le betaimbavy eto inona mbola azo lisany kaoziny. Surtout zavatra manome lagy de tony delina kely be zesta tay ohatra indrindra fa alika kely Ravalomanana tsisy lavana azy na ry anitra reny mandroborobo foana amin'ny Ravalomanana isan'andro fa Ravalomanana tena fosotra mpamitaka firenena, mpamitaka ny ina moa zany ny mpanao politika rehetrarehetra Ravalomanana. Mazava tsara ny vidéo nataony Tahina Razafy Joel Lao. Faly miarabatsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ny raharaha politika no zaraintsika eto, ary amin'izao fotoana izao manko samy miazakazaka ny kandida rehetrarehetra mandresy lahatra ny vahoaka ny Antananarivo, ary misy aza tena manafafilainga mba hitarihan'olona mba azahoan'olona hifidy ary zareo amin'izany fifidianana be ny tanàna izay. Ary amin'izao fotoana izao dia misy miezaka mivoy hoe filoha Marc Ravalomanana tena fototra izao fa antrana malagasy izao fa tsy Andry Rajoelina, ary ihany koa fa hoe ao ambadika tsisy mpanohitra izany eto amin'ny tany firenetsika satria misy fanarahana ambadika ao amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina araka ny vaovao miparitaka amin'izao fotoana izao fa ny kevitra nataony Tahina Razafy Joelina sy Kotola Mahitsiambo. Manoloana izany ihany aloha dia manko jerentsika zany fanokevitra nataony Bodo leon'ny politika malotony Marc Ravalomanana leo manompo olona sy fianakaviana. Ny teny Bodo fa hoe ty manko tao amin'ny serasera mada ary tao amin'ny pejiny tia tanindrazana ihany koa. Ny teny Bodo fa hoe naneho hevitra tao amin'ny pejiny mpanakanto Bodo na Bodo Razafy Nzazaka na hitsy izy nilaza hoe mampalahelo fa nidiran'ny virus natokotimo hoy Bodo. Ny timy amiko dia toetsainy sy fomba fiainana izay teraka tanatin'ny fitolona ny taona 2020 zahay mijoro amin'ny fahamarina tsy kanosa. Indrisy miova nefa izany ankehitriny hoy Bodo fa maro ny manao vava ratsy tena tsy ambina ary manao stratégie maloto hanapotehana izay tsy mitovy hevitra. Ary mampalahelo dia ny ao an-trano ihany no mandripaka ny ao an-trano ka lasa manaratsy ny fanaovana politika eto amintsika. Samy namako samy fantatro Itodro sy Tahina hoy izy, samy akaiky ny foky ireo kanefa tsy maintsy mametraka mahasotrivanao mba ahafahany saiko misafidy hoe iza no efa vonona, ina no vina ny tsirairay, iza no fanakaikai kokoa amin'ny filany arivo sy ny tombotsoan'ny ombonana dia Tahina no safidiko hoy Bodo. Aoka ho tsarovitsika fa i Bodo dia nilatsaka député tao amin'ny boriboritany fahatelo fa tsy lany, ary mody tsaratsara hoe mbola manao Andry Ravalomanana izy tamin'izay satria hitarika olona ihany koa na hoe mba hanasarika olo hifidy anazy kandro manko izy tsy lany fa ny TGV na Imrimara sy ny timy no lany tao, ary mbola nahazo vato ambony ny antoko tiako Madagasikara tariny filoha Marc Ravalomanana izay. Miezaka zareo amin'izao fotoana izao ataontsika hoe manafafilainga na hoe hanapotika mba tsy hifidiana ny Tojo Ravalomanana ireo tarika dimy ireo amin'izao ankehitriny zao mba hitarihan'olona. Ary manamafy an'izay manko izay fanokevitra nataony Kotola Mahitsiambo sy Tahina Razafy Joelina satria araka ny tenentsika tamin'ny voalohany tao hoe misy fanarahana ambadika ao amin'ny team na filoha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina fa hoe tsisy mpanohitra zany eto an-tany sy firenetsika satria sarotsara raha ataoko hoe navela zareo nalalaka ve teo amin'ny 11 kandida teo reny mauvais nisy mpanohitra sy nisy mpanohitra, ary niezaka ane teo tao anatin'izany ne Tahina Razafy Joelina tao anatin'izao hoe andao tsika andeha hitolona tsy hanaiky fifidianana ary tena handeha. Iza moa no kanosa tamin'izany filoha Marc Ravalomanana re 11 kandida nareo rehetrarehetra teo tamin'ireny ary saika handeha amin'ny 13 mai fa iza zany no kanosana, iza no ataontsika hoe mila mifanaraka ao. Gendarme, polisy miaramila no herim-pamoretana tamin'ireny fa tsy hoe ny fanahiny filoha Marc Ravalomanana izay tena haongana ity filoha Andry Rajoelina ity ary tena ho eo misy atao hoe fanarahana ihany koa tsy efa nisokatra efa ela aveo magro manerana nosy na Toliara Digo Tananarivo Toamasina
ary nisokatra io Tico, nisokatra io Magro ary nahazo asany hanambanivohitra satria nivokarina eto daholo rehetrarehetra mauvais misokatra izy am'izao. Tsy de valapatra ihany koa tsika fa araka ny faneho-kevitsy nataon'ny Koutolay Maintsambo zay de hoe lasa Marc Ravalomanana ndray no fototra zao. Ory Koutolay Maintsambo hoe tsy hitanao ve hery mpamoretana nataon'ny filoha Andrajoelina amin'ny firenentsika ary fandaniany vola mihoapapana izay tsy lahara-pahamehana ara-tenenitsika zay ary ianao koa mbola manamafy an'izay. Hitantsika zao fa filoha Marc Ravalomanana miezaky ary io Tojo Ravalomanana iny ihany no hery tokana na izy no sisa mba hampiala io fitondram-panjakana io. Fa raha ataontsika hoe lany eo Tahina Zafindroelina, lany eo Gaspard Venso, lany eo Hary Lala io firy dia zareo ihany ny tatana io. Zareo reo dia samy miezaka mafy mba ho lany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izay ary mipetraka ary fanontaniana ho an'ny Tahina Zafindroelina sy Gaspard Venso mauvais afaka hanohitra ny fitondram-panjakana zay tarehin'ny filoha Andrajoelina ve nareo raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny ataontsika hoe vina na rafitra na drafitra matipaika ho entinareo amin'ny tanàna Antananarivo ve nareo. Ary ny tanjona manko mba ho lany ben'ny tanàna zay dia manana vinavina lavitra ihany koa hilatsaka ho filoha ny Repoblika ny Madagasikara izay. Zany daholo ny karazana hoe première étape ihany ny ben'ny tanàna Antananarivo zay fa ny lavitrezaka dia ho filohan'ny Madagasikara izay. Lalana tokana ihany no safiditsika eto dia ny fisian'ny Tojo Ravalomanana io ihany lalana tokana ary tsy tadidin'izy reto Tahina Zafindroelina objectifany malagasy reto ve tam'izany ane saika hilatsaka ho ben'ny tanàna ne filoha Marc Ravalomanana fa tsy nandrotsaka candidat zareo fa saika handeha hanohana ny filoha Marc Ravalomanana satria rehefa tsy filoha Marc Ravalomanana no candidat ben'ny tanàna io dia tsy mety amin'ny eritreritra na vavoniny zareo ny firotsahan'ny Tojo Ravalomanana zay napetraky ny antokotimina filoha Marc Ravalomanana zay fa aleo ry zareo no milatsaka no candidat. Io dia samby tia tena ny olombelona rehetrarehetra fa rehefa hita hoe ity no amahaolana dia olona samby misafidiny koa hajaina ny rehetrarehetra misafidiny fa ny vava dia tsy atao be loatra fa ndray andro any nareo hitambatra satria zay ny politika. Indraindray ihany nareo handeha hanohitra ny ataontsika hoe zavatra tsy manjary atao ny mpitondra izay ho tonga eo koa izay manko ny zava-misy eto an-tany sy firenentsika. Ny mpanao politika ny fikambana rehetrarehetra dia saika handeha hanohana filoha Marc Ravalomanana noho ny nataony ity fitondram-panjakana ity dia ny sakanana zareo zay ve mbola mataontsika hoe misy fanarahana ambadika ao. Dia rehefa Tojo Ravalomanana zay no lalatokana hatolotra eo ary ny vava tsy tokony atao be loatra satria io ne miezaka koa ne amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana mba ho lany ny candidat zareo Irmara Hary Lala. Raha ohatra ka hoe sanatria ny vava lany io Hary Lala io tsy tambatra indray ve ny hery ato hanohitra io fitondram-panjakana satria ho eo mandrakizay ry zareo. Raha ohatra ihany koa tonga eo ihany koa i Tojo Ravalomanana mauvais raha mbola misy hery mpamoretana mbola misy zao fahantrana malagasy zao fandaniam mbola mihoapapana zay atao amin'ny tsy lahara-pahamehana zao tsy ray ve ny hevitra tsy hanome hevitra ray ve hanao inona mba hanohitra izao tsirariny zay mahazo ny firenena zao ka tsy tokony atao vava be loatra fa mety hitambatra nareo ndray andro any satria miezaka zareo amin'izao fotoana izao fa te hahazo io toerana ben'ny tanàna io. Koa andao manko jerentsika zany faneho-kevitra ataony Koutolay Maintsambo mahakasiky ny hoe misy ambadika ary Ravalomanana no fototra izao fahantranana zao rehetrarehetra zao. Vavabe tsy atao be ry Koutolay Maintsambo fa raha ho hatrany ny tantara ho hitanao eo ny zava-hisy aorianany fa tsy maintsy hitambatra ihany reo mpanao politika reo hanohitra ity fitondram-panjakana ity raha mbola lany eo avy amin'ny antoko TGV na Irmara izay mbola mianjady amin'izao fotoana izao ity. Tao ary jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny Koutolay Maintsambo izay. Valomanana no tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io ary izy no mamono antsika. I fitondrany Rajoelina iny hoe tsy matanjaka be
araky ny ataony am'izao fotoana zao raha tsisy ny ravalomanana miaraka tsikovakomba aminy ary zay ny tena olana raha ohatra nahazo dila tany ambadibadika tany ravalomanana de mipetraka izy hoe tena ina moa zany za tsy miditra politika tsy hanohitra tsony mbola hafahafa mbola azo ekeny zavatra zay fa izy mitsangana ho mpanohitra nefa tsy mpanohitra zay ny tena fitaka goavana ho an'ny vahoaka tsara ka tsy haiko inona ndray mbola azo koziny lisany tiny malehibe taimbavy eto inona mbola azo lisany koziny surtout zavatra manome lagy de tony idelina kely be zesta tay ohatra n'iny fa alika kely ravalomanana tsisy lavana azy na ry anitra reny mandroborobo foana amin'ny ravalomanana isan'andro fa ravalomanana tena fosotra mpamadika mpamitaka firenena mpamitaka ny ina moa zany ny mpanao politika rehetrrehetra ravalomanana mazava tsara ny vidéo nataony Taina Razafiny Joel Lo mpametra-panontaniana ity faneho-kevitsy nataon'ny Kotrola le Mahitsambo ity ary mba omeo ary le proof raha ohatra ka hoe marina tokoa zany zavatra teneninao zany na dia ataontsika hoe marina tsy marina zany manao analyse tsotsotra atsika de zao voatsila kory ny vidéo faneho-kevitsy nataon'ny Kotrola le Mahitsambo fa hoe tsisy ilaina ny filoha alindahy ireo polisy miaramila gendarme reto satria ireo anisa manambotra ity firenenantsika ity miaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina ary mipetraka fanontaniana Kotrola le Mahitsambo manana fahefana ve manana filoha alindahy ve manana général na colonel gendarme police ve ifiloha teo aloha moaraka ravalomanana zay dradradrainy Kotrola le Mahitsambo io anampelantanana ve zany rehetra zany ary tsy hitaki Kotrola le Mahitsambo ve tsy navela ny filoham-pirenena zay tareny Andry Rajoelina ny 11 candidat handeha eo amin'ny 13 mai iza no fototra amin'ireny mbola nanentanentana ny fony vahoaka malagasy amin'ireo fa hoe hiongana ity fitondram-pandrakana ity ary fifananeho hevitra ianao fa hoe fa inona ihany moa natao ireto tany filaminana reto olona handeha haneho hevitra ve zao ndray izy dia lasa filoha marika ravalomanana indray no ao ambadiky ny zao rehetra zao zavatra tsy takatra ny Kotrola le Mahitsambo ity ary lasa manome vahana amin'izao fotoana izao manko fifitianana be ny tanàna dia manome vahana ho an'ireo candidat indépendant zany na manohana ny fitondram-pandrakana mila mailo ny mpanaradia ny tiako Madagasikara tojo ravalomanana io ihany lala tokana ho mba hafahana hialana amin'izao fangirifiry ataontsika hoe fijaliany vahoaka malagasy amin'ny rehetrarehetra zao miala eo zareo firongafirongan'ireo de mitra ny hamahaolana izay manjady ny vahoaka malagasy izay io ne tsy fantatry ny koa fa hitambatra ihany ny zareo ny ray androany rehefa ho avy ny fotoana toy zay ry vahoaka malagasy no afaka zarenantsika eto ary azadino hatrany miabone na manao zay manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay makasitrika makately la tompoko lahy izy tompoko vavy